ny ebakebakanakanjony na fenony tempoly ny serafima ntsangana teo ambony samy manana elatra enina avy a ndrona narina ny tavany a ndrona narina ny tongony ary ny roa na ny dinany dia nanandratra ny feoany izy ka ny famaly hoe masina 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 Jehovah tompony maro eniky ny voninahio ny tany rehetra dia ny ororo ny fanambaniny tokoa nanoho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano dia hoy izy lozako maty aho fa lela maloto molotra sady atao amin'ny firenena maloto molotra no itoerako fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitany masoko dia nanidina nanantona azy serafima anankiray nitondra vaina fiteny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara dia natehiny vavaka izany ka hoy izy indro efa nitehaka tamin'ny molotra ao io ka efa afaka ny eloko ao ary voavela ny fahotanao ary nandre ny feo an'ny tompo ao nanao hoe iza no irahiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao ao isay ampaminany rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa nisy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia nahatsapa izy fa tena tsy mendrika izy mbola malotoka izy mbola maloto ny molotrany dia rehefa nahatsapa an'izay izy dia nidina nanantona azy ny serafima nitondra vaina fiteny an-tanany dia napetany teo amin'ny molony teo amin'ny vavany dia rehefa nitehaka teo izy dia hoy izy ilay serafima hoe indro efa nitehaka tamin'ny molotra ao io afaka ny eloko ao ary voavela ny fahotanao dia nandray amin'ny feo an'ny tompo amin'izay izy nanontany hoe mety venao ho irahiko mety venao andeha atao irako rehefa madio izay Andriamanitra vao maniraka rehefa madio izay Andriamanitra vao mandeha maniraka fantatritsika tsara ny tantaran'i Petera inona ny tantaran'i Petera ao amin'ny inona moa misy an'izay vetivety eo vetivety ihany aloha ao amin'ny Luka 2:20 andininy faraika amin'ny 30 sy 20 dia hoy izy Jesosy ary io ny tompo Jesosy zany ry Simona indro Satana efa nilofo nitady anareo ho kororohina toy ny vary nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalahinao fibebahana aloha fibebahana aloha izay vao misy fanirana mandehana ampaherezo ny rahalahinao amen resaka lela ny resantsika fanamboarana ny lela aloha vao fanirahan'Andriamanitra rehefa tsy voafehy ny tenanao rehefa tsy voafehako ny tenako dia mikorotana daholo ny zavatra mivoaka ny vatako za zao tamin'ny maraina nijery video zay vao maraina nefa nijereko ilay video to dia nisy zavatra nikorotana be tato anatiko tato tonga dia nidiny tary tena mbola tsisy ohatran'izany mihitsy tena saika safotra dia miresaka eo moa zany izay miva tena tsy tiako aloha ty varavarana ity satria tena reko mihitsy hoe tena marary be mbola tsisy ohatran'izany tena saika safotra miakatra raha ty ny hafanana fa hoy izy hoe tsy miadana ianao tsy mitsahatra ianao dia tsy nampoiziko ilay izy hoe zavatra ataoko hoe kely fa nanana fiatraikany be teo amin'ny fahasalamana ilay izy misaotra an'Andriamanitra fa tafajoro eto ihany zavatra tsy fifehezana ny avy ao anaty ny tena marina zany tsika tsy tokony handray ny zavatry ny tany fa zavatra Andriamanitra ihany ny tokony tehirizina atao anatintsika amen iverina ao anatin'le ten'Andriamanitra tsika fahatsapana fa maloto molotra fiekena fa maloto ny molotra miteny foana be resaka mandainga tia mampifaly ny hafa amin'ny alalan'ny resaka fampiomehezana misy fotoana rehefa miaraka mirevo mibandy akama mirevo tsy voatery hoe misotro toaka fa misy fiarahana dia rehefa tsy manam-bola dia inona ny ataon'ilay tsy manam-bola mampiomehy manisy ambiance ohatrany hoe izay zany no participation any lasa tsy fifehezana vava ilay izy ao
ny oabolana toko 7 nefa dia mampianatra ny teny maro tsy ilozan'izay ota fa ny olon-kendry a dia mife ny vavany, mife ny molony a, mife ny lelany. Izay tsy mahavoafe ny molony a dia be resaka, izany hoe misy fahotana ao, be ota ao. Ny olona izay be resaka dia tsisy fahendrena, nefa tsika ny tenen'Andriamanitra hoe manompo a miaraka amin'ny fahendren'Andriamanitra. Andriamanitra tsy miteny n'importe quoi zany. Matoa Andriamanitra miteny zavatra anankiray dia zavatra misy dikany sy zavatra ampiorina anao ny zavatra tenenin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy miteny hoe ampifaly anao zany fotsiny, fa zavatra mampiorina anao no zavatra tenenin'Andriamanitra. Ny teny izay lazaiko taminareo ozy Jesosy dia fanahy sy fiainana. Ny zavatra avy amin'Andriamanitra dia miteraka fampiorenana amintsika tsirairay avy. Ao a, merci pasteur. Ny eo amin'ny lelantsika dia na fahendren'Andriamanitra na elo. Jakoba 3:7. Tsisy ankoatran'ireo hoe ty zavatra neutre ty a dia samy mandeha amin'izay anona ny any, fa na fahendren'Andriamanitra na mamono na mamelona ny zavatra mivoaka amin'ny vavantsika. Rehefa nandeha ilay fahatsapana Isaia dia tonga ny fanadiovana. Jerevy tsara fa raha vao zavatra tsy ekenao, tsy manafaka anao Andriamanitra. Raha ohatra izao resaka lela, raha tsy nanaika hoe zany resahako, hoe be resaka, tsy tonga ny correction avy any amin'Andriamanitra. Mandefa teny izy aloha hoe ianao mila mianatra mangina, ianao mila mangina, be resaka loatra ianao. Dia raha vao tsy nekeko ilay izy, tsy mandeha ny fanitsiana sy ny fanamboarana avy amin'Andriamanitra. Rehefa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany tsika, na mandray teny tahaka ny ahoana ary, na dia teny 7 étoiles ary, rehefa tsy ekenao hoe misy ao aminao ilay izy, tsy ho voarainao mihitsy ny fanitsiana avy amin'Andriamanitra. Dikan'izay andao anetry tena. Aleloia. Mandray fanitsiana dia miara mandroso miaraka amin'izay ao am-pon'Andriamanitra. Rehefa nanaika Isaia dia tonga ny serafima nitondra vainafo, nalaina tamin'ny tandra teo amin'ny altara. Eo amin'ny altara, eo amin'ny testamenta taloha dia eo no ahafahana mahita ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa amin'izao eo amin'izay misy teny, eo amin'izay mampahazo aina an'Andriamanitra, eo no misy ny fanavozana ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Dia tsika amin'izao vanim-potoana izao, eo amin'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra, eo no misy ny teny, eo no misy ny fanadiovana, eo no misy ny fanitsiana ireo zavatra tsy mety rehetra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Inona ny tokony atao manoloana an'izany? Ny tokony atao dia tsotra be entre guillemets. Tokony atao atolotra an'Andriamanitra ny vava. Dia ataovy etaeta hoe Jesosy omeo azy zavatra tokony ho teneniko. Amen. Rehefa hiteny ianao dia tsy haiko moa na tenin'ny soratra masina, inona tsy tenin'ny soratra masina hoe avadibadio impito ny lela vao miteny. Hatran'ny ohabolana toko fa eto Madagasikara, ohabolana malagasy zany. Fa renao mihitsy ny fanamasina, ohatrany hoe aza miteny an'izany, tsy mety zany, akombony io vavy io, zao tenenina. Omen'Andriamanitra fahendrena ianao rehefa misintéressé amin'ny fahendrena avy any ambony. Amen. Andao tsika tena hoe hiaina an'izany, hiaina an'izany fa afaka atao zany. Raha nisan'ny olona be resaka ianao ohatrana taloha, tena afaka hovain' Jesosy io, afaka tsy be resaka ianao, afaka manana fifehezana ianao, miaraka amin'ny fanamasina fa tsy hoe ianao akory no ananina eo. Amen. Dia izay ny antony ahatonga avantsika foana eto amin'ny teny, satria ao amin'ny teny no manadio antsika. Ao amin'ny tenintsika no mitaratra ny tenantsika, ao amin'ny tenintsika manitsy ny tenantsika, dia rehefa vita fibebahantsika dia alefan'Andriamanitra amin'izay sedraina eny amin'ny tampon-tanety eny. Amen. Jaona 5:17 dia milaza efa madionga ianareo noho ny teniko izay nilazaiko taminareo. Fa moa ve niraisitsika ilay teny? Sa mijanona ao anaty bloc note? Efa madio rahateo ianareo noho ny teniko. Raha misy olona tokony adio, jerevy ny eo akaikinao, io ny olona tokony adio voalohany. Amen. Satria tsika mandray teny foana.
Izay tonga latsinainy sy larobia ireny ny olona tonga sekoly foana na talata na zomana sabotsy. Aleloia. Dia ndao hianatra angina miaraka amin'ny fanampiny fanamasina. Fifehezana teny a, fifehezana molotra, fahononan-tena amin'ny alalan'ny teny. Fahononan-tena amin'ny alalan'ny teny. Indraindray ohatra misy fotoana tsy mety mihitsy raha tsy miteny. Any e? Mety zareo le latratra an'izany taloha. Fa ohatrany tsy mety mihitsy raha tsy miteny. Vadiko moa dia efa kivy mihitsy. Iteny indray zao papa. Fa tsy mety izany. Mila mibebaka aloha vao mampahery. Jerevy tsara, Mosesy alohan'ny nanirahan'Andriamanitra azy hamoaka ny zanak'Israely, dia nalaina tao amin'ny tany Egypta izy, dia nalefa nitefen'Andriamanitra niaraka tamin'ny rafozany tamin'ny Jetro. Dia inona ny fanefena Mosesy? Efa miaraka amin'ny rafozana zany ianao tsy mahazo mamaly rafozana. Zany iza koa ary toy mivadiny zanako tony. Nitefena niaraka tamin'ny Jetro Mosesy, niandry niondry ny Jetro Mosesy. Dia rehefa avy eo mbola nitehany Jetro ihany ny nentiny. Izany hoe Mosesy zany tena olona voatefy be. Dia rehefa vita fanefeny Mosesy, izay vao naverina tany amin'ny zanak'Israely mba hamoaka hiresaka amin'ny Farao. Izay no nahatonga Mosesy nanana fifehezana, izay teny nasain'Andriamanitra ny teneniny ihany no miteneniny teo anatrehany Farao. Amen. Sekoly famana olana androany tena hoe minoahako fahazany ten'Andriamanitra any dia anampy antsika. Anampy antsika hanana fifehezana teny, anampy antsika hiombona amin'ny fanamasina. Tadiova rehefa tsisy fiombonana amin'ny fanamasina io dia mafy be. Dia leo ianao hoe za foana koa ny angina ato, za foana koa ny tsy maintsy hiaritra an'izao, za foana koa. Dia miteny ianao ny farany dia izay ilay hoe mipoaka ny sarom-bilany satria tsisy communion. Fa mino fa tsisy hipoaka izany ny sarom-bilany fa mihidy tsara daholo ny sarom-bilany. Amen na? Efa hitako ambadika ao pasteur Frank fa andaontsika hitsangana dia andaontsika hivavaka. Atolory an' Jesosy ny vavanao, atolory an' Jesosy ny tenanao, atolory an' Jesosy, raiso ny rahan' Jesosy hanadio molotra, raiso ny rahan' Jesosy mba tsy hitsotsona intsony ny vava. Tena hoe Jesosy ny fahendrenao ny eto am-bavako, ny fahendrenao ny eto am-bavako. Aoka ianao no ametraka ny teny eto am-bavako amin'ny fotoana rehetra. Ty lelako ty Jesosy tena akombony, ataovy miraikitra ny lelako raha te hiteny zavatra tsy avelanao teneniko nefa misisika dia aoka tsy ho voateny zany zavatra izany. Manomboka androany Jesosy dia omeko anao ny fifehezana ny lelako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa voafehanao ny lelanao dia kaka ny olona hoe hoay, tena fa taiza ianao nianatra ny teny, efa samy nandeha sekoly izao ihany. Ndao tiaka mahafaony Jesosy alaisantsika amin'ny pasteur Frank. Alléluia. Mbola faly miarabanao indray tratran'izao andro vaovao izao, andro misy fanatrehan'Andriamanitra, andro fanasan'ny tompo anao manokana, fa tiany zasenao. Amen. Vavaka antsika. Misaoratra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay, misaorany amin'ny herinandro vaovao nomenao anay, izay ahafahany mantanteraka ny antom-pisinay amin'izao tany fandalovana izao. Misaotra fa ny masina fitarinanao ny mandrakariva ary manokatra amin'ny fiainanay izay mpilatananao Tompo, indrindra amin'izao fotoana izao. Makasitraka raha mianara-Jesosy Tompo. Amen. Afaka mipetraka antsika. Fetsety. Resaka izay ny resaka teo, tena marina izany fa na ny fere malagasy ary mahatsapa an'izany hoe raha lava ny teny dia very ny soa. Ary ny Baiboly koa manambara hoe asio fanalahidy ozy ny Davida ny varavara molotro izy izy. Dia na Jesosy raha nijerentsika fa Jesosy tsy dia mamiteny firy izany raha tsy zavatra teo voahevitra ny zavatra lazainy, ary izay ilay hoe fahendrena. Amen. Izany akory tsy midika hoe angina tsy teny zasanao fa
araka ny tenin'ny fahendrena izay soratan'ny Solomona mpanjaka hoe teny maro tsy lozan'ny ota. Raha jerevantsika ny boky Marka toko 7:2-3 ka hatramin'ny 5:3. Marka toko 7:2-3. Marka toko 7 zafady 2:3 ka hatramin'ny 5:3 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nisy marinina sady raiky dela anankiray nentiny tany amin'ny Jesosy zany dia nangataka taminy ireo mba hametrahany tanana ary nitondra lehilahy mitanila ny ala teo amin'ny vahoaka izy dia nangarina ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany dia nandroraka nanendry ny lelany ary niandrandra ny lanitra izy Jesosy io dia nisento ka nanao taminy hoe efata na hoe malady dia nalady ny sofiny sady voavany fatorany lelany ka dia nateny tsara izy. Amen. Mizava anankiray tian'Andriamanitra ambara amintsika foana. Jesosy nisy ny fampianaran'i Jesosy ny teny mivantana ary misy koa fampianaran'i Jesosy ho tao anatin'ny fiainana ary misy koa fampianaran'i Jesosy ny zava-raveo anatin'ny fony. Zay mahatonga antsika hoe tsy dia mipetraka fosiny amin'ilay hoe fahalalana hoe misy fampianarana ambara ary amin'ny olona manana tokantrano fantantsika tsara fa zavatra tena miampita tsy dia teny lokon'ny vava fa matetika ilay teny lokon'ny vava iny indraindray ora somary tsy dia azoazon'ny olona raha hoe raha tokantrano manokana ny jerevana zany hoe araka ny teny pasera teo ilay ray aman-dreny moa tena mahafantatra an'izany teny ray. Indraindray moa ny ankizy indray miteny izy ampidiry ny écouteur ilana zany dia efa kopy ianao zany hoe tokony fa mijanona ny teninao fa tsy heno izy zany. Dia indraindray tsika miditra hoe terena ao anatin'ny fitenenana fa misy zavarakoatr'izay tiana ampianarina tahaka an'i Jesosy. Jesosy teto zany dia misy zavara anankiray nampianarina zao vao tonga teo miresaka an'izany mora hoe misy olona mona sady marenina ny tonga eo alohany hoe ivavahana zany tena eny tsika tsy mpanatsitra ny loha fa zany Andriamanitra miditra an-tsehatra vao possible mare sy mahateny zany olona zany. Dia eto Jesosy hitantsika fa raha niteny izy dia ny andrandra dia tany izy niteny fa sy tamin'ilay olona. Amen. Jesosy hitantsika hoe isaka manao zavatra izy dia maninona mijery any an-danitra na mibantsina any amin'ny ray. Lesona haintsika foana zany fa mampahafantatra antsika fa Jesosy ireo olona manao zavatra na amin'ny alina izy en communion miaraka amin'ny rainy amin'ny atandro izy mizavara taony dia banjina n'Andriamanitra ray foana na any an-danitra. Amen. Dia ny olona vao mahita an'io dia maninona to dia miazakazaka ny olona hoe way tena miracle tena hoe Jesosy nareo eto makany ary fantantsika tsara fa be dia be ny olona izay manatona an Jesosy miazakazaka manatona aminy dia makany amin'ilay vokatra fa tsy hoe inona ny zavatra ataon'i Jesosy. Halleloia. Rehefa teo ohatrany fasany Lazarosy ny Jesosy dia jery amin'ny Jaona toko 1:10 dia fantantsika tsara fa Jesosy ny teo izy dia nitodika nifantoka tany amin'ny ray izy mivavaka izy tsy nitoko tena izy manao hoe vitako manangany Lazarosy fa izy tsy maintsy manana fiombonana amin'ny ray mandrakariva hoe fatotro fa niainao hainao izy fa noreo olona reo zany hoe manana assurance Jesosy fa vao miantso sy miresaka izy dia maninona miaino Andriamanitra. Amen. Fa misy zavatra ao anatintsika indraindray ora somary mifanohitra zay io moa misy fotoana nanao resadresaka tamin'ny rahalahy anankiray hoe indraindray tsika misy olona télé mazavako anao le olona télé raha io misy télé miresaka amin'ny télé iny hoe inona vaovao ireo mandeha ny vaovao eo niazo foana ny teneniny eo niazo foana ny teneniny io tsy mino télé tsy mihinanao zany niazo foana ny teneniny eo mba jereo ny zavatra tiany aseho foana koa ny asehony eo ary io zavatra anankiray tena anisan'ny tena mbola misy amin'ny kristianina ary io anisan'ny zavatra anankiray navoan'ny Balama io tepititra izy mody mivavaka izy fa hoe balaka foa anatin'ny sainy io dia faranozy Andriamanitra manao hoe ndana ary dia ohatrany hoe nasy validation amin'Andriamanitra zay mahatonga antsika jerentsika ny eo amin'ny Baiboly
fa rehefa miteny Andriamanitra tsy miteny mamerina indroa zany. I Abrahama atolory fanatitra hoe Isaka zanakao. Tsy miverina tsony iny. Tsy miverina tsony fa fatany faharentsika le izy dia tsika manotanteraka. Ary io zavatra anisan'ny tena mbola anisan'ny tena hoe mbola misy ny olona mbola voafatotra an'izay, araka ny teniko teo hoe olona tele hoe io rehefa ataontsika hoe miteninao niazo foana ny tenenina eo. Niazo foana indrindra izay moa fa tafiditra anatin'ilay hoe avonavony ihany koa sy zavatra izay. Ianao zay manao an'izao niazo foana ka zany manko a misy indrindra ataontsika hoe le mba misy olona manantona anay pasteur reto ndraindray misy zavatra izay. Za tompoko mamila vavaka ohatran'izao. Zany mantsy tonga dia niazo foana tenenina. Miteny anao a ohatrany hoe manao desarge fotsiny izy aminao fa tsy vonona eno zany. Dia normal le olona tsy mizavatra mitranga mihitsy. Inona anisan'ny tena pozina anankiray, anisan'ny pozina lehibe anankiray. Fatantsika zany pozina zany tsy isy pozina mahavelona zany. Fa ny pozina dia mahafaty. Fa ny fotoana anankiray mahatonga le fahafatesana amin'ilay olona anankiray misy haingana be, misy lavalava. Dia ohatr'izay koa ny olona anankiray teny ataontsika hoe teny hoe miresaka tonga dia misy zavatra vonona eo aminy eo. Tonga dia mitenenina foana. Dia misy zay moa le avonavona zany, zay le avonavona zay. Dia saosy raha vao nanatona ny ray izy dia meno ray dia zay ambarany ray dia keny. Tena ohatra moramora ne zany ataontsika hoe zany hoe meno zany hoe ho fantsihana zany dia ny mpianatra anao andahanao hitsokanao anatin'ny tena komba mitsokanao avy eo endrikendrena amin'ny zavatra tsy marina, tsy moramora ne zany. Fa zay miplanina avy any an-danitra ho an'i Jesosy nataon'le izy. Ary zay mahatonga antsika araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony hoe zay mahatonga antsika foana hoe miditra anatin'ny vita ny fifadikanana 21 jours tsy hoe vita iny fa mbola miditra fa za siro mbola misy ao. Misy zavatra tsika zao zany zao mety tsy dia any amin'ilay mijangajanga tsony zany. Tsy any amin'ilay hoe misorotoka tsony zany. Ho an'izay mbola manao zany miala fa zany ratsy zany. Tsy any amin'ilay hoe mifoka zigara tsony fa manomboka miditra any amin'ny toetra. Ary zay ho le mahagravy ale hoe fibebana sy tanteraka. Iny tena gravy iny. Rehefa ny olona anankiray nibebaka zay mahatonga antsika hoe mbola tsy tanteraka fibebany dia iny lasa le tenako teo ohatra ny hoe le olona tele lasa manamary tena. Misy cousin zay mpanao aramaro Jesosy tena somary tena lasalasa lavitra zany. Dia nandray an'i Jesosy izy dia nibebaka. Dia avy eo nanompo tena mitory filantsara mandeha makatsy mandeha makaroa. Fa zany rehefa miresaka aminao mbola hitanao mbola tena mbola ao ihany le fanahiny ady zany satria tsy mbola tanteraka le fibebahana. Ary zay tena amintsika hoe mbola verina foana ny ahafantarana hoe tena hoe vita fibebahana marina ny olona anankiray dia tsotra ho le izy averinako foana le izy. Raha ohatra ataontsika hoe mpisotro anao taloha ka raha hoe mahita olona mamo arina anaty bara ohatra ataontsika hoe vady aman-janaka mijaly be ka raha mbola tezitra le olona dia mbola tsy vita izay fa tokony honena. Raha ohatra ataontsika hoe olona mpifosa izy taloha tia fosa zany dia mahita olona fosa izy ohatra ataontsika hoe koa mafosafosa mbola tsy afaka izay. Fa rehefa tafiditra ataontsika hoe ndre mampalely ndre olo dia fatany fa ratsiny io zay ny ahafantarana hoe vita fibebahana ny olona anankiray. Tena madio clean anao zay. Fa raha ataontsika hoe le olona nisy le oran'le toetran'le olona io ny toetranao taloha ataontsika hoe mbola matezitra anao tena mbola tsy afaka zany. Mbola tsy afaka mbola eo. Ary zay raha vao ataontsika hoe iny tena grave be iny. Satria ny devoly voalohanao tena hoe izany le olona ampitahony tandroany loha amin'ny endrika maniera forte ohatra. Rehefa tsy voana amin'iny le olona satria tonga fikitra amin'ny tompo dia alefany amin'ilay fomba malefadefaka ohatran'izay rehefa amin'izay. Dia iny amin'izay le teneniko teo le olona tele rehefa amin'izay. Vao mitenao tonga dia niazy ny teneniny. Zay moa le nahafinaritra anahy le teny teny mpanompoandriamanitra hoe omaly hoe iza nefa mifamaly ozy izy. Dia nangatanizany mbola tsy mifamaly fa jereo izy ty ny ao an-danitra ny amin'ny Isaia 4:9 dia hoe ny anjely mifamaly talindanatra dia ina mifamalin'ireo masina Jehovah Tompomaro mba tokony tena ohatrany mampimely izy fa marina be mihitsy mba fifaliana any amin'ny fa tsy hoe any amin'ny fanamarina tena.
Alleloia. Tena tsika ilay zanak'Andriamanitra zany a, misy fotoana ataontsika raha hoe oharina fosiny ao an-trano a, rehefa ataontsika hoe misy mitenao na vadinao na dia marina dia aleo mangina dia mitodika mibantsiny amin'i Jesosy manao hoe zany Jesosy a nambarany vadiko ohatra na zanako ohatra. Ao anaty zany tena somary maninona ilay ao anatinao zany orany somary tea maly fa tsy hoe somary tea maly be mihitsy hoe tsy marina zany fa mangina anao dia mibantsina an'i Jesosy hoe inona fahamarinana satria ireo olona zavatra teniko anao fa raha misy olona miteny anao na dia ataontsika hoe olon-drasy fahavalonao dia izao misy fahamarinana foana na dia 1% ary. Dia mantsika mijery manao hoe za manao antisty fa ny fahavalo rehefa jereo ny rehefa nakafanahany ny Job rehefa niteny tamin'Andriamanitra ny Satana momba ny Job fa mizavatra marina ny teneniny iny efa natenany zavatra mahatonga an'io tsy tiany Job Satana satria Job manana tian'Andriamanitra fa zao inona ny ahafahako condamné-any Job dia nisy marina kely hitany tao dia iny amin'izay nitarany avy eo amin'izay. Zay mahatonga antsika hoe raha misy olona mitenanao aza tonga miteny manao ty koa efa fantatra mihitsy tsy fitiavanao anahy ianao ohatra n'izao jereo fa misy marinao atomboka any amin'ilay zavatra anankiray marina ilay izy dia hitary makany amin'ny fanaratsiana amin'izay dia ilay iny ilay ambokambony iny tsapako mihitsy tiany mihitsy makatsy makary fa jereo iny zavatra marina. Raha ohatra misy olona miteny aminao hoe misy tsy mety ataonao na patezerina na amin'ny fomba malefaka dia mitody amin'Andriamanitra mangatana fanahy masina eniko miteny an'izany ilay olona dia jereo any rehefa manao an'izay anao dia tonga dia tenanao misy tezitra voalohany fa tsy mifanahinao dia raha voainono ny tenanao dia maninona raha voainono ny tenanao dia tonga dia lasa tonga dia tsy miankany amin'ny tompo anao fa makany amin'ny meny vavan'ny devoly amin'izay dia lasa manao fomba ny Losifera rehefa amin'izay mantanteraka ny plany devoly rehefa amin'izay fa tiako mitenanao mizavatra henonao mitody amin'Andriamanitra jereo amin'i Jesosy ohatra ny mbola miteny amiko raha tsika rehetra zao fampiresaka zao dia minao mety hiteny amiko tena mahafinaritra koa iny olona iny zay mba rahantsika foana fa ao an-tanàna ao an-tanàna ny tena mahafantatra antsika tsara ao mahafantatra antsika tsara ny ao an-tanàna fa raha mitoa mbola miteny ny ao an-tanàna dia tiako miteninao mitody amin'Andriamanitra mizavatra marinao ohatra ataontsika hoe raha raisiko hoe zay raim-pianakaviana zao misy fotoana mizaka tsy mety ataony le amin'ny ankonana ohatra dia miteny amin'izay ny anak'orana miteny amin'ilay zanaka anao zany ohatra dia miteny ny ramatoa manao dada tsy mety zany dia ianao mbola mifanafana misy marina iny matoa izy miteny an'izay mety ny zavatra teneninao normal fa ny toe-ponao fa tsy isony efa tsy toe-pony Jesosy isony dia iny to dia mangina mivava to dia mitodika makany satria raha teneninao ny lekizy ane tsy hiova zany iny tsy hiova zany izy ary mahatsiaro any izay fampianaran'ny mpampanahy zay hoe hitanao izy rehefa misy zavatra ataony tsy mety ny ankonana ho izy dia zao mampianara azy verina fandroany avereno ampianary fandroany tsy hoe tabadabana mampianatra verina fanontelo hoe alefaso fa ianao zao iny ozy teny Jesosy ny ianao zao iny nizaka tsy mety nataonao tsy voateneny tompondre-pandeha to dia afaka fa mety nandeha intelo nefa raha mety nisy nandeha amatona mihitsy ilay izy zay vao afaka raha ohatra ka efa afaka raha mbola ohatra dia rehefa miverimberina ilay izy le zavatra ataon'le ankonana ohatra dia le fonina ne tady miakatra dia manomboka mivoaka amin'izay le origine taloha mbola tsy afaka raha avy amin'izay iny mahatonga antsika teny mila mifantoka amin'ny tompo fa any amin'ny Jesosy any manafaka an'iny amen anytokana foana iny ary efa tena ataontsika hoe tena te hivoaka le adama ela taloha dia oran'ny tsy te hiny fanahy masina zany tsy te hitozy satria fatany tsy mety le izy vita le izy dia efa mangatsitsika amin'izay mifory raha avy amin'izay dia nanao hivavaka ary misy fotoana lasa ohatrany hoe tsy mahasahy mivavaka zany satria hoana tsy nentina tao dia eo le hohainina rehefa amin'izay fa zao tsy tena labaraka antsika Jesosy fa zao alohantsika todika amin'Andriamanitra foana isaka misy problème rasantsika Jesosy dia mibantsina an'Andriamanitra ray foana ny olona tsy omby 5,000 dia nibantsina an'Andriamanitra izy dia nivavaka zay vao manao zavatra satria fantatra fa any lakle ary fantantsika tsara fa zavatra tsy tamaso dia feziny zavatra hitamaso zafady fezy zavatra tsy tamaso ary ny tsy tamaso mamatsy ny hitamaso amen mamatsy anao io
dia any an-danitra any. Amen. Mahalavo ny olo anankiray dia any amin'ny tsy tamaso dia any amin'ny devoly sy ny tariny. Fa zay mahatonga antsika aleontsika tena hitodika amin'Andriamanitra. Aleo le rehefa ataontsika miresaka antsika tena ampanginontsika le zavara le anaty tehiteny foana fa soratana zavara ny aina amin'ny Balama ratsy. Jereo anie Balama rehefa tonga amin'izay andeha indringana ny fahavalo zanak'Israely tao anatin'ny naringana zareo izy. Balama ny vonoan'ny zanak'Israely nefa ny olona tsy tokony zavatra satria nipetraka anatin'ny fahavalon'Andriamanitra. Tsy te hiditra amin'izay Andriamanitra eo aminao sy amintsika. Amen. Anomboka antsika amin'izao vita 21 jours zao mois de février zao fa zao tiako mitenanao ataontsika tena hoe hibanjina amin'Andriamanitra. Ozy fampianarana sekoly tokantrano tamin'ny larobia zay manao hoe rehefa misy le olonanao izy pasteur teto dia zao oralenao taloha manao hoe Jesosy le sosy izy raha vao ataontsika hoe ny olonanao no tena zay foana tonao dridrangily te hialanao afan'Andriamanitra anao. Misy fotoana antsika ne mety miteny tompo za mbola misy an'ity afao Jesosy ndray le tari-bavaka le mpanompoandriamanitra manaitra antsika dia indre-pandeha dia mijanona hoe efa eny tompo iny. Fa tiako miteninao raha tamintsika le taloha tena marina azoko misy le fampianaran'ny pasteur tamin'izay fotoana izay. Raha tamintsika le taontsika hoe tompo le sosy le tomobila le trano le vola be ianao fa nyteny manao hoe nisy faminaniana ny teninao tamin'ny mpanomponao ohatry zao mbola tsy mitranga le izy dia ino to dridrangilo aleo vadika le izy le toetra mbola mizavara anankiray tena aleontsika tena hoe le zavara hitantsika le zavara hitantsika le tsy mbola mampahazo aina antsika. Tsapantsika ane mizavara mbola tsy mampahazo aina fanahy masina ao anatintsika ao tsapantsika zany. Tsapantsika ane hoe taontsika hoe foazon'ny tompontsika amin'ny alina hivavaka. Tsapanao ne anao fovavaka eny hoe ainao mihitsy hoe fanahy masina hoe tokony vavaka fa andraso kely aloha Jesosy mbola madito zany vao tamin'ny valo natory tamin'ny valo alina natory eo mizavara tsapantsika le izy. Fa Andriamanitra tiantsika tenatra ino oeton'itry Andriamanitra iny Jesosy hoetiko aminao fa za mbola misy an'izao. Ary raha misy fotoana ohatrana manokana ohatra zany tsy fantatra fa indraindray mizavaka tsy tiako ambara mivadiko satria mametra ana hoe za dia mbola misy an'izany dia mamentra ana satria fa any amin'ny tompo ihany tsy mamenatra iny hoeto amin'ny Jesosy zavatra izay za tompo mbola misy an'ity ampio Jesosy tena vavaka tompo mba meo any toe-po hankahala an'izany toetra zany tena hankahala an'izany tena arikoriko an'izany afao Jesosy fa tiako miteninao izy pasteur zay manao hoe zay ny tena valom-bavaka ainginy indrindra ary zay ny tena mirakla indrindra. Alohan'ny akaran'ny mpanompoandriamanitra manaraka dia vavaka antsika ry ray masina tsara indrindra saotra fa mbola miteny aminay foana ianao ny amin'izany mampianatra anao Jesosy eo aminay ny amin'ny tsy hoe kory dia hoe any amin'ny fampianarana any amin'ny tena aleoko mivava ihany no ny anaranay fa eo ihany koa tompo ny fomba eo amin'ny fomba fiainana andavanandro ny fomba fiainana fanehoana hevitra ny eo amin'ny toe-po ary ny fiainana andavanandro makasitraka fa anao dia mampianatra anay amin'ny fomba rehetra Jesosy eo fa tsy dia fantoka ihany amin'ny teny loko mivava ihany tompo fa eo ny fihetsika ary eo ihany koa ny eo ny toe-po makasitraka anao zay tompo ny fampianaranay ho anao mifankasitrahana mandrakizay amen. Tia tanana mafipetsika ho an'i Jesosy andrasantsika mpanompoandriamanitra manaraka. Alleluia. Ndatsika mbola hivavaka. Andriamanitra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao. Le fitiavana mandrakizay. Zany namparetanao ny famindraponao. Zany mbola fahavelomanay androany, ilay fahasoavanao Andriamanitra. Tsy misy avy aminay fa avy aminao. Fanapa-kevitra avy aminao mbola mahatozo anay Andriamanitra. Zany nisaoranay anao ny amin'izay zavatra rehetra nambara mpanomponao tsirairay avy izay avy aminao ihany Andriamanitra. Ny amin'ilay teny velona, ny amin'ilay teny fiainana. Dia misaotra tompo, makasitraka anao zay satria na dia tia hanapa-kevitra amin'izay tianay atao azy zay dia ny akamaroan'ireny tsy hisy tanteraka Andriamanitra satria teo ny tananao miazona anay. Tsy mamela anay hisaintsaina izay zavatry ny tany. Tsy mamela anay hampiasa ny hery sy tanjaka fa kosa te hampitoetra anay eo anilanao mandrakariva.
mba hifidy ilay anjara tsara izay ho anao Andriamanitra. Dia makasitraka ray ny amin'ny fisianay tsirairay avy izay tonga eto ihany koa. Matoa izay tonga eto tsy satria tianay no eto, fa satria mifanahanao ny te hitarika anay maketo. Te hiala neniny isan'andro isan'andro ianao Andriamanitra. Te hiala neniny ianao satria indraindray izay anie mandeha eny amin'izao tontolo izao be rivotra maloto. Te ho tezitra aman'olona izay, te hanintsy olona izay, te hampafantatra olona izay hoe izay manana amin'ny marina. Indrindrandrindra indraindray izay te hiseho hoe izay masina kokoa noho ny hafa. Hifonanay izany Andriamanitra. Androany izay mianatra ny eo an-tongotrao, mianatra ny miaraka aminao, mianatra miombona aminao Andriamanitra, mba tsy sanatria nyrehaka izao tontolo izao ny ahavariananay dia hahatonga anay tsy hahitanao amin'ilay andro farany. Ampio ny tsirairay avy Andriamanitra, mba tsy izay vonona any anatiny tsirairay avy ihany no entiny maketo, fa izay vonona any aminao no ampidininy eto ho any anatiny fonony tsirairay avy. Ho lasa fiainana hitondra fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Iza manana olana eto? Izay tsy manana olana dia mijoro vavolombelona mitantara. Olana foana. Dia tsika matetika mieritreritra hoe ry Mosesy, Reli, iza koa ny anaty Baiboly. Dia enjany reny ny tena enjany reny. Fa lazaiko anao fa ireo heverinao fa enjana atao anaty Baiboly ireo, be tabe amin'ireo nefa laza hoe za te ho faty. Be tabe amin'ireo nefa nisy ny teny hoe tena tokony efa tsy nisy hatrany an-kibon-dreny koa. Eli zany moa raha tsy diso i Jezebela ny atahorany dia lasa izy tonga dia nandositra dia ny ho faty mamaky azy. Mosesy efa niteny hoe tokony ho faty aho. Nefa tsika rehefa mijery dia olona izany, za te ohatran'ny Mosesy. Fefa any amin'ny top summum ny tena fahasahiranana matoa miteny hoe tena za ranga te ho faty aho. Satria maninona tsy zaka ilay olana. Te hi-encourager antsika tsirairay avy zany aho. Miarabanao tratran'ny olana. Hozy izy ny ten'Andriamanitra teo fa avokisam-pifaliana ny amin'ny fanatrian'Andriamanitra. Ny dikan'izany maninona? Le olana bienvenue, fa tsy problema nefa iny raha ny tena marina. Satria nareo mpanompon'Andriamanitra be da be milaza fa te ho faty ireo hatramin'ny Joba ny teny an'izany. Fa tsy nitanterahany ilay izy satria nitafaraka tamin'i Jesosy izy. Tsy nitanterahany ilay hoe dia hamono tena satria niaona tamin'i Jesosy izy. Alleluia. Ny antom-pisitsika hozy izy ny averimberina teto foana. Isaia 43:21. Inona ny antom-pisitsika? Izao olona miforony koa zao hozy izy dia maninona? Anambara fiterana, tsy anambara fahafatesana re ny fisianao. Tsy anambara ankalaza n'io problema io ny fisianao. Ao ianao izy ny mpanompon'Andriamanitra teo, teny maro. Ka inona ny tantaraina n'io problema io foana? Raha va mahita avinge tsy aty, avinge zao kia. Problema be mitsiny. Za tsy atao mivadiko an'izao tsony. Zanako tsy miresaka amiko tsony. Za te hiresaka aminy, za mimeme. Za rery mimeme ao anaty tômôbilina fa tsisy mimeme ry zareo. Vao nahazo anay vao teo zany. Za variana amin'ny lalana, ny zanako aoriana mety variana amin'ny telefona, ny eto akaikiko nefa mimeme be. Tsisy taitra izay mianaka. Azonao an-tsaina ve zany? Zatra kely ohatr'izany. Marina fa mety mifantoka amin'ny lalana ny lehilahy rehefa mitondra fiara. Mba ianao ihany ilay vady. Azotsika fianarana daholo zany. Fa te hiteny amintsika tao anaty Baiboly efa be da be ny te ho faty fa tsy maty izy satria mifanena tamin'i Jesosy. Tsy nanapa-kevitra izy takanao izay tonga eto androany. Tonga eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra ianao.
Maninona ozy izy ny tenin'Andriamanitra? Foravoravo ozy izy maninona? Mahasalama. Fa ny anankiray mahamaina taolana. Fa tadidio fa io taolana io raha maina io raha be. Mihinana an'izao atao gel inona karazany ity hoanina tongotra koa hoe moaninao daholo ty rehetrarehetra ity. Tehiteny aminao ahy. Marina fa le madamako nitory-teny teo tamin'ilay hoe fifaliana. Fa itsika izao mbola mianatra. Mbola mianatra tsika tena hoe ahoana re zany ny avoana amin'ny fifaliana androany malgré ny zahatra amin'izay hoe misy zahatra tianao hitranga arak'izay fieritreritranao. Dia rehefa tsy mitranga iny dia maninona? Tanondrika. Malahelo. Adao tanterahana ilay antom-pisitsika. Amen. Mahatotsika an'ilay hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, dia dikan'izay zany tsy mitondra fahamaizinana ianao. Za tsy teny hoe matetika na hoe tsikirety manao an'izany, fa misy fotoana ilay mpanompon'Andriamanitra sy ilay mivavaka isan'andro mamonjy fotoam-bavaka ireny, rehefa tonga ao an-trano, dia azavana be ny entiny. Azonao angamba ilay tiana teneny. Terenao manodidina anao hitovy aminao. Fa dia tsy hainareo mihitsy ve tsy tokony mba mivavaka nareo alohan'ny atory. Maninona tsy mivavaka? Ianao io zany le avy any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ianao le voky fifaliana. Dia terenao ny olona ao an-trano. Marina fa tsara le tanjona ao anatinao. Fa hoety fotsiny le fifaliana. Angaha tsy mivavaka ianao? Ndraiky. Tsy mivavaka talohan'ny natory. Ndray. Reraka. Ndry. Ovinanao mivavaka farany tamin'ny herinandro. Ndry. Daontsika raha hivavaka. Jesosy teo falifaly foana izay. Na ty zanako ty raha tsy mivavaka nandritry ny herinandro. Misaotra Jesosy. Tsikitsiky izay. Vavaka ho azy iny rehefa avy eo. Na ny olona any am-piasany izany anie mahafinaritra be. Satria tsy niara-nitezaina taminao ariniko. Tsy mamanao ny taizan'iny fa mama hafa. Dikan'izany tsy hitovy mihitsy nareo. Lazao fa ny eo akaikinao ianao koa tsy mitovy amiko. Dikan'izany izay ataony eo akaikinao io tsy tokony hanimba ny atmosferanao. Ndao tsika hamorona atmosferan'ny lanitra araka ny nambara teo. Ilay atmosferan'ny lanitra tahaka ny efa miaina any an-danitra. Dia inona ary visafisao samy mieritreritra daholo ohatry ny ahoana zany any an-danitra zany. Mitsingevangevana dia andao hitsingevangevana. Tsy mitehana amin'ny tany any an-danitra dia aza mitehana amin'ny tany. Inona ny atao any mihirahira dia mihirahira. Ilay zavatra hiatrehana nefa tsy mampitehira. Any tsisy hoe ty olo ty atao hoe tsarafa tompoko dia ty olo ty ahoana lery. Tsisy an'izany fa mitovy daholo. Dikan'izany zany vao mivoaka eto anao dia mitovy daholo ny rehetrarehetra. Azonao ve ny any an-danitra any ve moatra ny ahoana ny paoziny any? Raha pasteur John no tety dia fantatra inona ny teneniny. Fa ianao mety manana an'izay mety filinanao anao dia filinanao na rehefa tsara sy sitrapon'Andriamanitra azo iainana koa iny any an-danitra. Inona ny zavatra tianao eto dia ho eto amin'ny tompo. Inona ohatrany ahoana rehefa mitondra an'ity zavatra ty any an-danitra dia ohatr'izao atorony ianao. Dia mba falifaly ianao. Za zao taloha za matetika manofy an'ity tamin'ny mbola ankizy. Manofy manidina. Ianao ve fa nanao an'izany? Tamin'izay tamin'ny fianaran-tsoatany dia tadidiko mihitsy misy an'izay toerana hoe ampasam-bazaha zay fa manidina eo amin'ilay ampasam-bazaha. Nanofy manidina. Ohatran'ny tsara ilay izy. Ohatran'izay tena tsisy problème zany fa maniditsidina fotsiny ny fiainana. Fa ohatr'izany mihitsy ilay miaraka amin'ny tompo. Ny olana misy vaovay ihany iny.
fa ndeo tsy hanome lanjany zany tsony, ndeo tsy hanome valeur an'izany olona an'izany tsony. Ao izy izy ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mifarana ny fifadikanana dia ozy izy aza asiana lanjany tsony ny fisianao. Zay le izy fa asivolanja ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ianao io zany tsy manan-danja tsony, poids plume ianao, ohatra ny taratasy ny lanjanao, atsipy dia mitsingevaevana. Fa raha mbola ianao no mora sarotiny sy mora tezitra sy mora anina amin'ny zava-misy, dia dikan'izay zany ianao mihevitra ny tenanao fa manan-danja. Raha mbola ianao ilay mbola miady hevitra be amin'izay hevitrao tokony hapetraka, dia dikan'izay zany ny heverinao fa ny hevitrao no manan-danja, dia dikan'izay mbola tsy manome lanja ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao. Raha mbola ianao no mivandravandra olona no ny zavatra nataony, dia ianao zany te hiteny hoe zany tena izy, dia dikan'izay manan-danja ianao, fa tsy manan-danja tsony Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tandremina eo anivon'ny ankonana eo anivon'ny fiarahamonina. Fa misy tontolo indray tsy mety mihitsy ianao raha tsy miteny, tsy mety mihitsy ianao raha tsy ho hita. Izy anefa mba hoe nisy fivoriana dia tsy nianvitena. Inona ny tao am-ponao tao? Zay mba olona ohatr'izao ihany ve dia tena zay mba nahavita soan'ireny olon'ireny ihany ve? Zay mba olona akaiky ihany ve? Tena misoran'Andriamanitra ianao raha tafiditra ao anatin'izay. Ianao zany le tsisy lanja. Tadidio fa eo anatrehan'Andriamanitra tsika hono izy izy. Malala eo masoko nareo izy izy. Be voninahitra nareo sady tiako. Fa tsy ao anatrehan'ny olona izay. Ianao tsy maintsy miaina, izy tsy maintsy mitombo. Miaingeto zany tsika samy maivamaivana daholo. Meny ny olona totondry fa tsy maiva an'izay asivoko ny ilany raha mele. Tsy sa manao an'izany akory fa eto momodimody eto. Ndao tsika hitsangana. Ndao tsika hisaotra ny Tompo. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay. Makasitraka anao zay Tompo. Ianao ilay miteny hoe makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra tsy mavesatra entana. Zany hanome anareo fitsarana. Zany le fitsarana avy aminao no andrandrainay Andriamanitra. Le fiombonana tanteraka aminao mihitsy satria ianao nefa aminazy hoe mifankazara mitsito dia hiadana. Anke le fiadanan'Andriamanitra tsy avy amin'izay mety zava-bity eto amin'ity tany ity, tsy avy amin'izay mety considération ny olona aminay, fa ianao. Ianao Andriamanitra dia aoka mifahafenonao ny amenao anay tanteraka. Mbo voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iara-petraka tsika anatanteraka ny fanatitra. Tsaroa fa Andriamanitra te hitanao foana. Te hitanao foana fa ianao koa ve mba te hahita azy. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra araka nambara ny mpanompon'Andriamanitra teo. Eo no misy fiainana. Raha ianao zany tsy mahazo aina dia mieritrereta. Mieritrereta. Raha vao tsy mahazo aina ianao, na ara-nofo io, na ara-tsaina io, indrindrandrindra ara-panahy io, dia mitadiavan'Andriamanitra. Fa ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara anao. Amen. Rapito zao misy sekoly eto. Misy zavatra tsara be indray zarain'Andriamanitra. Dia araka ilay nambara teo ataovy mientanentana hatrany hatrany. Tsy androko ery ny hatongavan'ny rapitso. Tsy maninona hoe tsy androko ny hatongavan'ny rapitso mba hatonga ho falifaly. Tsy maninona. Fa raha zay aloha mba hatonga anao hoe ho falifaly, dia tena ataovy mihitsy. Lazaovy ny ao an-tranonao tena nafinaritra be mihitsy niaraka tamin'ny Tompo. Tsy niaraka tamin'ny pastoriza na pastoriza, fa niaraka tamin'ny Tompo tsara be mihitsy. Za mbola teo eo rapitso. Hoay amin'ny larobia koa tsy androko. Raha mahatsikatra nareo ohatra mefoy ny fotoana. Raha vetivety dia ariva.
ohatra vetivety dia vakansy, ohatra vetivety dia krismasy, vetivety dia congé. Alleloia. Ohatra vetivety daholo. Araroty ny andro, azanao vatsoa. Ao tsika hitsangana. Ray amin'ny anaran'i Jesosy fantatray fa tsara miaraka aminao ary tsy misy afa-tsy fahatsarana. Tesotranao izay androany ny amin'ny fotoana manokana, ny amin'ireo mpanomponao tsirairay avy izay nampitondrainao ny teninao. Misaotra Andriamanitra satria voky izay miaraka aminao, voky ilay fiainana be dehibe. Dia mankasitraka Tompo, petraka tanteraka am-pelantananao ny toy ny journée ho an'ny tsirairay avy, ho journée mamokatra eo anatrehanao, ho journée feno anao Andriamanitra. Ninona zavatra tsy maintsy hatrehana dia hijoro fahazavana ny tsirairay avy indray. Hitondra vahaolana ho an'ny tsirairay avy, ho mpamahaolana fa tsy mitondra olana. Dia mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy, raisy ny tsodrano izay tononona. Hitahanao ny Jesosy ka hiaro anao. Amirapiratra ny tavanao ny izy ka amindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny izy ka anomeanao fiadanana. Mandehana amin'ny fifaliana, mandehana amin'ny fiadanana. Tsy ho isan'ny beresaka ntsony ianao, fa isan'ny mpitondra fahazavana ianao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy, ny fisianao dia ho fanambarana fiderahana ho an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen. Sarao fahasoavana, fahasoavan'Andriamanitra nato izao